Eo amin'ny sehatry ny politika kosa indray dia rahampitso amin'ny folo ora maraina no isokatra ny fotoam-pivoriana voalohany antenimieram-pirenena. Tolo-dalàna sy volavolan-dalàna hatrany amin'ny 20 no efa tonga eo am-pelantanany antenimieram-pirenena araka ny nambara ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Isokatra manomboka rahampitso amin'ny folo ora maraina ny fotoam-pivoriana voalohany antenimieram-pirenena. Efatra amby 20 ora mialohan'ny fivoriana. Maro amin'ny solombavambahoaka Madagasikara no efa tonga eto Antananarivo. Tolo-dalàna sy volavolan-dalàna hatrany amin'ny 20 no efa tonga eo am-pelantanany antenimieram-pirenena araka nambarany filohany. Volavolan-dalàna sy tolo-dalàna izay mbola vary mangatsiaka zany izay miandry amin'izao fotoana izao dia jerena io arakaraka ny fandaharana ny anaovana azy. Fa io moa zany fanokafany amin'ny talata fa rehefa aveo dia mivory ny biro maharitra, mivory ny conférence des présidents na ny fivorian'ireo filoha satria misy ny président, misy ny filohan'ny vomiera, misy ihany koa ireo filohan'ny vondra parlementaire, reny rehetrarehetra zany dia miara-mivory mandinika ny fandaharam-potoana izay atao mandritra ny fotoana izay ivoriana zany. Ary reny dia hatsarainy hatrany arakaraka ny fizotrany fahazahoana ny volavolan-dalàna avy any amin'ny gouvernemanta. Dia ho tonga io ihany koa andriaman'to premier ministre hanolotra ny araky ny voalazan'ny lalam-panorenana anatin'ilay vorona izy dia tsy maintsy manolotra eto ny fomba hoentiny hanatanteraka ny programa ny filoham-pirenena dia miandry an'izay ihany koa zahay. Taorian'ny fanovana gouvernemanta farany teo, solombavambahoaka 3 no handray anjara ao anatin'ny fivoriana ara-potoana voalohany antenimieram-pirenena. Solombavambahoaka 2 dia Andriamatoa Rabendrina Jean-Jacques sy Toto Marie Lidiano voatendry minisitra, Ludovica Edmond Andriamorati suppléant ministre MMM ary Andriamatoa René Andriami Falso no anjy mitoerana azy ireo eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Iverina ihany koa handray ny toerana eo amin'ny lapan'ny Tsimbazaza ny minisitra teo aloha Ramparany Antelme.